fanasan-tongotra fanehoana amin'ny finoana fa manana anjara ao Jesosy isika anjara ao Jesosy daholo toerany fahafenona rehetra ary ny ten'Andriamanitra isitraka Andriamanitra ho amin'ny toerany fahafenona rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy ny toerany fahafenona ny fomban'Andriamanitra rehetra izy ho amin'ny zavatra rehetra zay mazava-dehibe hoe Kristy tsy ho nanasa ny tongotry ny mpianana zay tsy maintsy iorenana amin'ny finoana fa Jesosy nanasa ny tongotritsika fa tsy nivaditsika na namatsika na izay nanasa ny tongotritsika teo fa tena Jesosy velona ho anatin'ilay olona mihitsy no nanasa azy zava-dehibe zay fananana anjara ao Jesosy zay faharoa manaraka izay Jesosy dia laza mihitsy hoe izaho zay lazaina mpampianatra sy tompo aza nanasa ny tongotra aloha nareo kosa tokony hifanasa tongotra any eo ny fanetsetely ny zavatra nasian'i Jesosy zay no mandava mipetera azy mafy mihitsy hoe ianao ve no nasan'ny tompo zany tokony nasan'ny tombotra ao dia izay nambaran'i Jesosy raha tsy zaka ny tombotra ao dia tsy manana anjara amiko ianao zavatra zay tokony ao amin'io dia tsy ho fantatro ao fa ho fantatro hoe ny raha tsy zay dia ilaina ilay fanetsetely ny fanetsetely io dia anisan'ny zavatra entina mitondra fandresena entina miady satria raha tsy nanetritena Jesosy nilay kosamborona tsaray no kapohana fantsiana fanetretena tsy isy ohatr'izany kanefa mitondra azy ho any fandresena ny zavatra izany ary ny farany hoe Jesosy hoe sambatra ianareo raha manao izany sambatra satria nahoana tsy mpanompo intsony ianao izy izy Jesosy fa zanaka ny tenin'Andriamanitra ary raha zanaka dia mpandova no taon'Andriamanitra fanao ny zanak'Andriamanitra zany azay zanak'Andriamanitra izay tsy anarana hoentinentina fotsiny amin'izao zany hoe zanak'Andriamanitra zany fa tena iainana mihitsy zany hoe zanak'ilay mpamorona dia tompony zavatra rehetra zany ny zavatra tokony hosaina sy hoeritreretina amin'ny fanasana tongotra ankehitriny kosa dia manatrika izao latabatra izao sika ino kosa indray ny zavatra rehetra sy fonosiny izao latabatra masina izao raha tsy reny fanahy ny apôstôly Paoly dia nanambara izao fanambaran'izao ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natontronareo kosa fa Jesosy tompo tamin'ny armi izay namadia anazy dia indray mofo ary rehefa nisaotro izy dia novakiny ka ho izy ity tenako anareo zao natao fahatserovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako zao natao fahatserovana novinanovinana misotro ianareo fa naovinanaovina ianareo mihinana itony fitony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana fa maninona ny mila tsarova ny fahafatesan'ny tompo mandra-piavana dia nambarany Jesosy tamin'ny mpianatra io izay ho antsika ihany koa ankehitriny araka izao fanambarany izao manao hoe mianarana ao anankina azy manao Jesosy tamin'ny lazay anareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rano manana fiainana mandrakizay ary zanaka anazy amin'ny amin'ny farany fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rano ny tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rano mitoetra ao amiko ary izao kosa ao amiko manambara ilay firaisana amin'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy Kristy tompo ary raha tsy nandalo ny fahafatesana Kristy Jesosy tsy tanteraka izany fampiraisanatsika amin'Andriamanitra izany ary zay zany ny tena antony izao nampanaovan'Andriamanitra izao raha zao kosa Andriamanitra eo ka tsy hitsahatra mihitsy nanaovana izao fandraisana izao naoviana ka dia mila tsaroana mandrakariva izay firaisana amin'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy Kristy tompo izay firaisana amin'Andriamanitra dia tsy tokony aroaroa paratsy ary zay dia mahatonga ny kristiana tsy maintsy hampanenesina ny lofore amin'ny sabata ohatr'izao fandraisana dia iomanana foana ka io zany tsy tokony mila fiomanana zany fa isanandro dia fiomanana foana tsy tokony hitahiry zavatra ratsy ao anatiny satria izay lehibe mihinana fanameloana misotro fanameloana izay manatrika an'izao fandraisana izay tanterana ankehitriny izao ka dia mahatanteraka izany hoe fahatsiarovana fahafatesany tompo iaraitsina sy ianao nira vahina amin'ny telopolo ino ny tompo Jesosy izy ireo sady mieritreritra ny Jesosy vory indrindra sy fadikano nalaelo-po satria tsika ny tao aminy
Izany mila tsarovana mbatsy hiazakazaka mitsy ny fanisorona ny faratsiana satria ny faratsiana no misakana tsy mahatanteraka ny tena firaisantsika amin'Andriamanitra matotra. Indro ny tompo Jesosy dia rehetra faterina amin'ny telopolo tsanatsiana ireo. Ny mbola fifonany ho anay ny tamin'nyravana razo antoka ny amin'ny rano zay entiny no tanany ho akavana manajivo ny fahavitana azy ary mandefirana izany dia fa mampianarina ho anay fanambaranao taminay izany raha izany fananso fampiorona fahatezerana ho anay ka dia matoky fa hitonga famelibelomana ho anay ilay fahatanterana izao soravana vaozana firaisana ianao ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ny fanatanterana izany ka dia matoky ny fahasoavana mianatra ianao sindra fomba mandrakariva ho voninahitra ho fahatanterana izany tinoana sy asany izany vava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any manjary ao fona herin'ny ranomasina zay efa namelana ny presiny fahotana mandratona sy amina izany vava izany misaotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen. Mahazo toerana. Raha sy navavy izao ny tenin'Andriamanitra
voasoratra tamin'ny fotoanandro natanterahany Jesosy Kristy tompony fandraisana niaraka tamin'ireo mpianatra. Talohan'ny nisoran'izy ireo makany amin'ny sata hoe Getsemane mba ho araka izany koa ny zavatra tanterahana ankehitriny satria ka tsy nilanitra hoe noho Jesosy fanonteny kosa tsy mba velona. Ka izao ny fanambarany anaran'i Jesosy Kristy tompony ary raha mbola mihinana izy dia nandray mofo Jesosy ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natony mpianatra. Dia raha hitsangantsika isaotra ny amin'ny ry ave tompony maro izay tsara indrindra vatanitra. Tsy manana ray afa-tsy anao izahay izay miteraka neto amin'ny fitsanganan'i Kristy Jesosy tamin'ny maty. Tahaka ny nanambaranao an'i Jesosy Kristy tompo niakatra avy tao amin'ny rano tamin'ny fotoana nanaovana batisa azy ka nataony hoe ity no zanako malalako izay sitrana. Dia toy izany koa nefa nataonao taminay tamin'ny fotoana nanaovana batisa azy. Izay nety nanambarana fa tsy manana ray hafa afa-tsy anao izahay. Na mbola tsy milobava koa zazy izahay dia efa fantatrany ho ponay sy ny ao an-tsaina. Izany minonay fa efa nitahinao sy no masinao izao mofo izao. Ka tsy izany ihany fa ianao ilay Jesosy tokony fonay sy mpanefa azy no manatanteraka ny zavatra rehetra sy fonosiny izao eo amin'ny fiainana. Ka dia hiderana sy hankalazana ny lezana voninahitra amin'ny fiainana. Ka dia hitondra fiainana mafiorina hatrany firaisana aminao ny alalan'i Jesosy Kristy tokony fahatanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy ary ny amin'ny rano nratana sy hanona izany zavatra izany. Misaotra andreo. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Mahazo toerana. Asiana ve ny mofo dia tandindona maneho ny tenan'i Jesosy Kristy araka ny teniny hoe ity ny tena hoany. Ary mahatonga kina izao mofo izao dia maneho ny Kristy tsy maintsy nomona teo amin'ny hazo fijaliana. Tapotra mihitsy ny aina dikan'izao mofo tena izao satria tsy maintsy ny ainan'i Jesosy izany fahafatesany izany. Ina ny antony? Ny antony dia tsy maintsy faranana tsy eo tantaran'ilay nofo manota mandevy miota dia ilay nofo misy filanana sy faniriana izany. Vita tao amin'i Jesosy ny tantaran'ilay mpanoty satria nahoana napetraka tao aminy isika. Ary rehefa napetraka tao aminy isika azo antoka ve zany? Izay natonga azy ory indrindra fa diranovana nalahelo ampo maty Jesosy, maty ara-panazy tao Getsemane. Azay natonga ny hoe ory indrindra fa diranovana toy ny fo faty. Misika natao tao aminy satria ny ten'Andriamanitra manao hoe mba tsy misy mahazo ireo natrehan'Andriamanitra fa avy aminy nanaovana anareo ao Kristy Jesosy nataon'Andriamanitra fahendrena famarina voarasinana ary fanavotana ho atsika. Izay nahory indrindra fa diranovana an' Jesosy mikely izany satria fantatra fa io ny lalana hamafarantsika ny fahoriana izay mahazo ity mofontsika ity. Rehefa izany dia tsy maintsy mirosona tamin'ny fahafatesana Jesosy mbandrasiana ry manana ny fahafatesana dia nyteny izany. Ary mba tanteraka ny ten'Andriamanitra manao hoe fantatsika fantoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbanany tena hita mba tsy hantotsika ny taizao. Fa izay fa maty dia afaka fahafatesan'i Jesosy ny lalana namafana tamin'izany ka manandevy le misy filana sy fahafatesana.
Izay ny anton'izao mofo vakina izao nanampitena misy dia mofo mpanota anterina satria mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe ho raha misy io ao Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha eo fa tonga vaovao saorantsika Andriamanitra satria mandrakizay famonao. Alleluia. Ny hira fa 5:50 maty Jesosy nisoa izy. Ary raha mbola ninana izy dia nandray mofo Jesosy ka noho efa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra ary izy raiso hanao ity mitena amin'ny finoana hiamafiona ny firaisantsika amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia aoka hihinana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy amin'ny Nazareta. Amen. Trano voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe ary nandray kapoaka izy ka no nefa nisaotra dia matsokony azy saotrany amin'ny kapoaka izy. Abaray io tsy nitsahatra misaotra ia anao izakay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo efa nitahinao zao kapoaka izao na ny ao miverana ao anatin'ity kapoaka ity atanteraka zavatra rehetra sy finosy ndeny amin'ny rano Jesosy Kristy zay fa nividiananao adaty zay fa iarovana ny anarana tsy voafafo anatin'ny fiaina ka iamatsotra mandrakariva firaisanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary zavatra finosony zany rano Jesosy ary ny fiainanay dia fianao ny mahatanteraka azy amin'ny tsipiriana hatonga ny hanana fiainana be lehibe mandra-piavina ny anarana Jesosy Kristy tompo atofona ny helin'ny rano masina dia manadio da mieritseritra eo mahatonga ny asa maty mandratiny sy anony zany saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen. Mahazo toerana asinatao dia rano Jesosy fono nividianana antsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe ianao miendrika ilay boka manotomboka se fa ny rano nanavotanao n'Andriamanitra olona fitaovana pirenena sy ny samy hafa-tena sy niovana rehetra. Io rano Jesosy io nampihavanantsika tamin'Andriamanitra nampihavanantsika sy misy mba tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe niezany tamin'ny fihavanana ny olona rehetra sy fahamasinana fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany rano Jesosy no iarovana antsika loza sy ny atamo ny aretina rehetra tahaka ny arovany zanak'Isaka nanositra ny rano zanako ny fitatom-baravarana sy ny filanana. Rano Jesosy manadio ny fahotana sy ny heloka rehetra. Rano Jesosy dia manafaka antsika fitondran-tena dala sy azo tavoaka tsy ho voatanisa tsaka salavana eto ny asan'ny rano Jesosy izy manatanteraka azy izy manefa azy amin'ny fiainantsika rehefa io tsy haitokozana satria mandrakizay fomba notony. Alleluia. Ny iva fa enimpolo fiadanana feno no omeny Jesosy aiza. Vamos ver
ary nandray kapoky izy ka no efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka sy famelan-keloka ihany fanzahotra rekety sy fonosiny rahan'i Jesosy raha tiatsika atao teraka ny fiainantsika daoka isotra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Amen. Amen. Ny rehefa vita amin'ny folo amin'ny zato afaka afaka. Miandry ny lanitra, miandry ny vahoaka an'Andriamanitra dia miakitra andreo finoana sy ny fitiavana araka an'Andriamanitra izany. Saorantsika izy tsy amikelina pahatanjana na fahatsika miaina tamin'izany fa noho ny fahasoavana Andriamanitra satria mandrak'izay famoram-poana. Alleluia! Alleluia! Sotranao izay Andriamanitra ny fahasoavana miteraka ny fotoana izay miarana mihinana sy sotro dia tamin'ny latabatra ho masina izany. Sotra fa hitondra fiainana dia mantoka hatrany firaisana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka dia manatena izany malakariva ka tanterahana amin'ny fanovozana indray mba ho voninahitra ao amin'ny fiainanay ka dia ankalazay ny mena voninahitra ny sasy ny fahasoavana ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy amin'ny Nazareta ary tsy fona herin'ny ranomasina izay nadiovana ny fahotany sy ny kain'izavana isany zavatra misaotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Rehefa vita ny andraisana dia nanoera fiderana Jesosy manompianina satria nisy fifaliana vokatry ny asa ny fanahy masina. Ny roapolo amin'ny zato entitsika hiderana sy ankalazana mizina voninahitra an'Andriamanitra
fanavaozana izay mahagaga tokoa nomeny Jesosy azy hoe fanavaozana fanahy izay mahafao nomeny Jesosy azy hira roapolo amin'izay. Fanavaozana mahagaga satria izaho dia tsy vitan'ny olombelona Andriamanitra manatanteraky azy saorantsika izy satria manak'izay famoram-polo. Alleluia! Alleluia! Raha sarotsy izay tsy nona amin'ny fiainana. Hitahianao ny Iavé ka hiaro. Hampamirapiratra ny tavany aminao ny Iavé ka hamita fo. Hanandratra ny tavany aminao ny Iavé ka menao fiadanana. Ka horahoraogany izay lianao rehetra satria tanterana teny fikasana sady soa lehibe ka hotona firay amin'ny fomban'Andriamanitra. Eny ho olombelona amin'ny teny amin'ny asa amin'ny hefitsy ny fanahy ary manotro ny mpandresina mpiavana Kristy Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsoka avy any Nazareta. Amen.